Miarahaba asika rehetra manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Izahay avato amin'ny Haza Group no manatrika antsika amin'izao fotoana izao. Iriry diagnostika no miresaka aminareo. Izahay moa zany dia mampanao formation en diagnostic de base voiture électronique sy ny moto. Misy programa ho azavaiko amintsika. Ny programa voalohany aloha ny akaiky dia ny fahatelo sy fahaefatra ary ny fahadimy ny volana avril ho avy izao ao amin'ny salle d'œuvre katolika Sacré-Cœur any Antanambaosangy any Tamatavy zany resaka zany. Izy io de formation tahaka ny rehetra efa natrehana hatramin'izay ho an'ireo efa nanaraka ny fandarana sy ny sisa. Misy ny atao antsika hoe théorie ny 2 andro voalohany zay mahatonga anazy 3 jours. Ny 3 sy 4 théorie tsika mianatra ny tena hoe inona ny tena base. Zany base zany tena mianatra hatramin'ny hoe 1 2 3 ny électronique tsika amin'ny resaka voiture io zany. De misy polycope ao zaraina, misy logiciel de base omena tsika ho aitsika daholo mijery an'izany hoe inona ny erreur amin'ny tomobilitsika, inona no ambafana ny erreur haitsika daholo zany, inona no ahafahantsika amin'ny testa raha misy pièce vidina, pièce bononoka entin'olona testentsika amin'ny alalan'ny diagnostic haitsika daholo zany rehetra zany. Amin'ny 3 4 5 avril ampasiviko anareo ao amin'ny salle d'œuvre Sacré-Cœur any Tanambaosangy. Zao ary zao ho anao démonstration kely tsika ho atsofoko amin'ny fiara ity interface ity zay mampifandray ny fiara sy ny téléphone. De aveo tsika alefatsika kely diagnostic. Io zao fa atsofoko Raiko tsara ny diagnostic an'ity fiara ity ohatra jerevantsika io zao ny téléphone io hitatsika io manao diagnostic io zao. Zany zavatra rehetra zany dia ho haitsika ianareo mihitsy no mahay an'izany rehefa tonga fotoana ianarana. Aza misalasala ny fianarana diagnostika électronique na tomobile ato aminay tsy mitaky niveau nizaniza zay ma hoe formation de base azy. Misy tronc commun ianarana rehetrarehetra na efa manana niveau be ianao na tsy manana niveau na tsy mbola nikitika diagy hatramin'izay niainana na firy taona ianao na firy taona rehefa mahasafa fotsiny hoe mila diagnostic aho nandray ny tomobilinao maty lava ianao mandeha lavitra, ny chauffeurna taxi brousse reny mandeha lavitra, ny mécanicien mila mise à jour, ny mpiserasera tomobile rehefa mampiasa tomobile na lehilahy na vehivavy ianao vehivavy koa entanina be dehibe mihitsy ianareo satria nareo matetika mandeha tsehatra fotsiny any taraiky any ianareo. Hoanareo Tamatavy de miombana fovavy zay amin'ny 3 4 5 avril ao amin'ny salle d'œuvre Tanambaosangy. Eto zay ety amin'ny bypass ety de ety moa tena tsena be ny tomobile. Ety ny ahitana andreo mpiserasera tomobile mpanavatra sy ny sisa de ito zao misy raha namana anankiray nianatra tao amintsika izy ary tena mpanavatra tomobile mpanodina vamma tena farak'izay enjana de io izy manao narsia salama tompo ye alahoana moa zany tena fahitany sy le fianarana ataony Haza Group de inona ny tombosoa hoe navita an'le fianarana? tena naomby tokoa aloha le fianarana atao amin'ny Haza Group satria ho anay le mpanodina fiara mahavaolana tsara satria rehefa le misy an'le fiara misy anomalie reny mantsy hainao ihany manaratsy prix reny de za ihany no manadio anazy rehefa le ohatran'izao. Za zao ty zao misy star X anankiray misy anomalie zao tia de za ihany nitseky an'ity zany zao. Efa hainao zany zany rehetrarehetra zany zao? Haiko tsara taloha zao nahaihay kely ihany zany fa tao amin'ny Haza Group vao tena mahay ny ambangivangony rehetrarehetra mahakasika ny diagy. Za ihany no manao ny fiara zay afaranay. Zao hitatsika amin'izao zany fa io izy zao manao le diagnostic izy manao anazy. Ny azy moa zany ty zao appareil ordinateur no ampiasaina de mampiasa logiciel. Io zao izy mahita ino zao? Mana débitmètre d'air zao io manao défaut io zao. Haitsika daholo mikitikitika zavatra tahaka an'izao rehefa vita fiofanana ao amin'ny Haza Group fa de mieritreritry nareo hoe izy ihany no mahay an'izao haitsika zao. Misy pratika tena izantsika an'izao. Zay zany zao velomtsika ny fiara. Io zao fa mivary ela débitmètre fa mety maloto fotsiny zany zao ny ao matoa manao défaut. Amafisina kely ho an'ny Tamatavy 3 4 5 avril ao amin'ny salle d'œuvre katolika Tanambaosangy. Tsy mitaky niveau ny fianarana diagnostika miaraka aminay. Ity ara ny laharana 033 65 740 00 038 65 740 00 ary tsy diko ny page Haza Group ao anatin'ny Facebook. Ndao ary.